Mbola naizany nefa tsy iverenantsika kely ihany mikasika ireo teratany malagasy izay milalao baolina kitra any ivelany any. Dia nareo tanatrano moa ny fandehanana ohatrany no hitafana sy resana amin'izy ireo anisan'ireo ifaneva imasy hilalaina nomenjanahary. Ibolida Simba zay ngamba ny hafantarany be somarazy izay anisany tafaresaka taminay tany ivelany tany izay mitantara ny fiainan'izy ireo amin'ny ankapobeny any ivelany any ao anatiny ity tontolo ny baolina kitra izy ity sy ny fahitany izay faninanana andraisany anjara any ivelany any zay. Amizao championnat mandeha tsara amizao fafolo zay amizao. Dia zao ety mamanga ny Tretomada zao ny tena koa mamanga an'ireto zandry kely andeha hatrika lalao any diplôme ilay reto. Manao any zany hoe milalao baolina ty amin'ny hoe football professionnel zany amin'izao fotoana izao. Mba ny ety amin'ny football professionnel angamba aloha tena monde hafa mihitsy amin'ny fiainana rehetrarehetra zany, tsy amin'ny baolina fa ny amin'ny fiainana andavanandro tena hafa mihitsy. Dia tena zaraka ny vola zany tena professionnel mihitsy. Inona le hoe mahafa an'le izy? Mba mahafa an'le izy amin'ny resaka ohatra sakafo, fiainanao andavanandro, mila mitandro tena be satria miatraika any amin'ny vatana. Dia ohatr'izay tena mitaky zavatra be da be mihitsy zany amin'ny resaka monde professionnel. Raha ho an'ny resaka hoe fiainana andavanandro zay, raha ho an'ny fidiram-bola manokana, manahoana zany vola azo indray inona ny avantage azon'ny mpanao baolina hoe mpandray vola ohatra nareo raha aty ivelany aty zany indrindra fa hoe aty France? Miaraka amin'ny lafin'izay indray aloha hafa noho ny vola raisina Madagasikara mihitsy ny vola raisina aty. Fa bon ny aty moa ny aty amin'ny aty France ny vola raisinao misy lalany daholo ny eto koa moa ny état français amin'ny resaka lalàna amin'ny resaka vola tena sarotana zareo surtout amin'ny resaka impôt sy ny rehetrarehetra zany dia enjakenja. Zany hoe mahavelona tsara ny baolina ve zany le baolina zao eto France? Mahavelona tsara mihitsy aloha ny baolina hatramin'izao. Inona zany mba hafatra omenao amin'ny atao hoe mpilalao baolina malagasy raha te ho lasa ohatra ny lalanao? Mba ny hafatra aloha voalohany indrindra aloha mba mirary zany aloha voalohany indrindra mba ho betsaka ny mpilalao gasy tonga aty Europa zany milalao satria vitantsika gasy tsara milalao aty tsy lavitra noho ny baolina ataontsika any ary tsika ary mahay kokoa noho ny zareo. Fa ny zavatra sy mahasamihafa angamba dia resaka toe-tsaina. Ny resaka toe-tsaina no tena mahasamihafa satria ny toe-tsaina no tena mikaoty betsaka indrindra amin'ny aty France zany. Na ty tsy rarahindry zareo anao na mahay baolina takin'inona ary fa rehefa toe-tsaina no tena ilaindry zareo dia mila mahay mifandray amin'olona zany, mifandray amin'ny joueur sy ny fifankazahoana zany tena zavatra important. Raha amin'ny club an'ilay misy ianao zao firy zao nareo natao hoe mpilalao mila ravinahitra amin'ny club io raha amin'izao fotoana izao? Mpilalao mila ravinahitra angamba eo amin'ny anank'enina zay. Dia reny mpanao kanina reny daholo ny ao aminay zao, misy maliana, dia misy marokana, sénégalais, dia misy tunisiana, algériana zany ao aminay daholo. Dia presque manao kanina daholo reny, manao kanina hitantsika tamin'ny télé reny daholo zareo. Amin'izao fotoana izao zany dia eto à Créteil, eto à Paris zany manao championnat national izay farana afaka 3 semaines io ngambany izy zay. Dia normalement lasany ny championnat ngamba amin'ity taona ity satria misy 8 points d'avance 3 dernières journées. Dia hanao baolina amin'ny zoma ngamba dia azo amin'ny titre. Efa premier Ligue 2 zany zay amin'ity taona ity. Amin'ny herintaona moa zany. Eo zany aloha hatramin'izao. Manao hoe zany hoe football professionnel zany ho an'ny mama manokana aty ivelany, inona ny tombontsoa azo amin'izany, inona ny avantage, inona ihany koa ny tsara ho fantatry n'ireo mpilalao malagasy amin'izany hoe football professionnel zany? Tsara fantatra angamba dia ataoko hoe onaretana filazako azy hoe betsaka ny mpilalao gasy tokony tonga aty. Fa le lalana misoka raha zany ataoko hoe somary mbola manahirana kely le hitondra anazy makaty mihitsy zany le manao essai moa filazana azy. Fa betsaka ny tokony mpilalao malagasy tokony hilalao amin'ny championnat français. Marina fitondra zao bolida ngamba izy 3 taona ngamba zay tonga teto dia iny izy iny voaka. Dia mbola betsaka zany tokony gasy tonga fa zany hoe manetana ho an'ny
sponsor moa zany satria mila sponsor ihany le izy am'le frais ana visa fa zay fotsiny ngamba ny tena olana fa raha ohatra misy sponsor afaka financer le voyage le pantely anao ese 2-3 semaines de mety tafavoaka ihany tsika malagasy satria raha ataoko hoe misy mpilalao ataoko hoe roapolo aty de zay ngamba ny apiakatra ny niveau an'ny totra malagasy. Inona zao ny tombontsoa manokana hoe ananany mamy zay hoe mpanao baolina professionnel zao amin'ny équipe misy io? Amin'ny équipe misy ana on are zany efa elaela ihany zany tonga teto France efa eny taona angamba zay somary nisy fotoana nanahirana ny adaptation satria sakoma somary efa lehibe vao tonga de naresaka tactique sy technique moa tsisy problème zany fa iny efa nanao na tsisy fa surtout resaka tactique zany de somary zay somary maelaela vao maexplosé anao satria mety eo amin'ny roa toelo taona anao zany mianatra zay foana iny tactique ny tena zava-dehibe de miakatra ny niveau de mila zay maîtriser anao nanomboka roa taona teo ngamba nataoko hoe fiako tsara zay rehetrarehetra zay de tamin'ity taona ty moa ny consécration meilleur buteur ny équipe am'izao avec 14 buts et voalohany zay hiakatra ny Ligue 2 de ataoko hoe tamin'ity taona ty ngamba nataoko hoe zay vao mivaly daholo le ezaka mafy natao hatramin'izay zany a de mieritreritra hoe anohy anoatra zay foana mety mbola manana roa telo efa taona arakaraka ny toebatry.